fisaoran'izany tena fiainan'Andriamanitra mihitsy. Mila ampy fisaorantsika, mila feno fisaorana, mila resy lahatra ny isaotra amin'ny zavatra rehetra. Ary anisan'ny zavatra ampianarin'Andriamanitra dia isika tokony isaotra an'Andriamanitra amin'ny fitantanana sy fitondran'ny fiainantsika, mihoatra noho ny hoe valim-bavaka tanteraka, faniriana tanteraka, nofinofiny tranga, tena isaorana an'Andriamanitra daholo ireny ary tena tokony isaotra azy. Fa indrindra ianao miatrika ny andavanandrom-piainanao, mbola tsisy ninonina mitranga, dia asain'Andriamanitra misaotra azy ianao. Inona ny antony? Satria efa eo an-tany amin'ny fiainanao, efa eo am-pikarakarana anao izy, ary efa eo am-panovana ny ao anatinao. Ao fofontanao dia isaoran'Andriamanitra zavela izy fahakiviana ao anatinao. Esory mivesatra hoe teo aminy mivesatra, hoe teo anatrehan'Andriamanitra ny salobona zavela izy sakatsakana any anaty. Aoka tsy ho kivy ianao hiatrika an'Andriamanitra, tsaroa fa Jesosy ny fanantenana ny voninahitra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina, fotoana voatendrinao, fotoana tsara indrindra, satria fotoana vita, voaomana ary natao aseho. Misaotra ny amin'ity maraim-baovao ity satria tsy izy rehetra te ahita no nampahitana, fa misy mifamindramponao ary fahasoavana feno avy aminao, mbola ahafahana menakavy kely tonga soa eto amin'ny fanatrehanao indray andro maraina. Misaotra fa misy teny voaomana, teny fiainana, teny fahamarinana, ary ahafantatra tokoa marina, ary draindray ohatra ny maika fotsiny izay hamonjy fivoriana. Fa manadino fa omenao amin'ny fahamarinana izay ao anatin'ny fotoana, fa zay mahazo ny marina, zay mandray ny marina, zay mahafantatra ny marina dia afaka ho azy izy amin'ny fanandevozana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa misesy mifamaofao ny zavatra rehetra. Mampianatra anay ianao isaotra, tsy ao anatin'ny fahafenoana ihany, fa ao anatin'ny fahafoanana. Tsy any an-tsaha feno fahavokarana, fa na miatrikefitra aza. Tsy amin'ny fotoana ny fandresena, fa na amin'ny fotoana ny ady aza. Za mahatonga ny andro maraina mankasitraka sy misaotra anao, saotra betsaka amin'ny zavatra rehetra. Reny rehetra reny dia avelanao hitranga hiara-iasa asoa, atonga ny fiainam-panahinay ho tafajoro eo amin'ilay programanao feno voninahitra. Tsy ilay programanay voafetra, fa ilay programanao feno fahatsarana. Arak'ilay fahatsarana izay namoronanao programa ho an'ny tsiraray avy. Saotra tompo fa maraim-baovao amela marika eo amin'ny fiainana indray zao maraim-baovao zao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy verina masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety. Alléluia. Tsy mahazo kivitsika isan'andro satria isa maraina dia misy zavatra indray sokafan'Andriamanitra. Saintsainy fa ty sekoly formation isa maraina ity tsy mandeha module, ka hoe misy fanombohana dia misy farany. Ny ankabeazan'ny olona indraindray zatra zay tsy hita zay maharatsy azy ihany koa, fa tsy mitovy ny fomba hitondran'Andriamanitra ny asa fanompoana tsiraray avy. Ny école biblique antsika eto tsy 3 mois fa mbaram-pialana eto ambony tany. Ny antony tsy ao anaty 3 mois zany ianao no ahafantatra an'Andriamanitra, fa mandritry ny androm-piainanao. Ny risika mantsy vita ny 3 mois dia mety ho tratry ny avinavina, sanatry avin'izany ka tsy vonina nianatra intsony, satria efa navita 3 mois. Aleo manetry tena, tonga indray maraina tompo andeha hianatra indray. Ny tena marina zany tsy manque de temps le izy, tsy fahampim-potoana le izy, fa mety ho manque na caractère le izy, atao hoe fanetretena. Mikonta ao anatin'izany ihany koa ny atao hoe faharetana. Azadino fa rehefa niteny tamin'ny mpianatra Jesosy hoe mitokana ao amin'ny efitra ambony, dia nitokana zareo indray andro tsisy ninona nitranga. Verenina indray ny andro faharoa mbola tsisy ninona nitranga. Hatrany amin'ny andro fahasivy eo amin'izay no nahitana fa tsy ny andro fotoana intsony zareo. Fa nahay namindra ny fifantohany tsy ao amin'ilay fotoana, tsy ho ao amin'ilay vokatra, tsy ho ao amin'ilay fifohazam-panahy, fa any amin'Andriamanitra. Andriamanitra mifehy fotoana, Andriamanitra manendry fotoana, ary Andriamanitra miasa ao anatin'ilay fifohazam-panahy. Raha tonga eto ianao andro maraina, aza alefa any amin'ilay vokatra.
zao ny olana raha ho tonga io vokatra io ary tsy maintsy ho tonga io vokatra io dia zavatra anankiroa tsy maintsy hitranga na ianao hiala satria efa azonao ilay vokatra nefa ny mahatonga antsika mianatra eto tsy miana-bokatra fa mianatra n'ilay tompon'ilay vokatra rehefa ho avy ny farany tsy vokatra no ampiakatra anao ilay vokatra resaka ilay hoe valim-bavaka fiovana karama miakatra tsy iny karazana résultat iny fa le karazana fruit na le vokatra ny fanahy zay ianarantsika eto dikan'izay tsy hijery fotoantsika fa hampiasa faharetana tsy maentehaka ao an'Andriamanitra tsy hijery fotoana fa hampiasa faharetana tena mitsotra aminareo marina fa amin'ny andro farany ozy izy dia isy andro mahory ary maro ny hemotra amin'ny finoana aza vela ho isan'ny olona ianao miandry ralia vao mafana fa na tsisy ralia intsony aza ataovy mafana foana amin'ny fanarahanao an'Andriamanitra satria tsy ralia ny ahoana didy sy talenta mahatonga antsika tonga eto fa etaeta n'Andriamanitra etaeta ny alala an'Andriamanitra bebe kokoa etaeta ny hiaraka amin'Andriamanitra bebe kokoa etaeta ny hiombona amin'Andriamanitra menara amin'izay efa mba eo Alléluia. Ça zao 2002 nefa tato tsy leo mihitsy tsy haiko hoe maninona dikan'izay possible ke zany ianao io depuis 2002 ka hatramin'ny 2023 afaka eo foana ianao tsy hoe mpitoroteny foana zay koa mbola hafa indray zay hoe ho avy eo satria hitoroteny fa amin'ny heriny tsy afaka satria tsy mitoroteny ohatra zany fa ataovy tonga manetretena fotsiny na hitorotena tsy hitorotena tsy izay ny andehananao eto iaona amin'Andriamanitra ny andehananao eto amen sokafantsika ny eo amin'ny Efesianina vetivety eo am-piomanantsika satria raha sitrapon'Andriamanitra dia manambahintsika andro amaraina amen zao voalaza ny Efesianina toko faefatra dia fahavalo amby roapolo efa netiko tety ihany izy ity fa mbola apetraky ny tompo saverimberiny tompo any anatin'ny fo satria mety mbola misy tsy naheno naran'i Jesosy aoka izay nangalatra tsy angalatra intsony fa aleo ikely aina ka hiasa zay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny zay tsy manana amen mahafinaritra amin'io teny en boky ny Efesianina io dia mizara telo voalohany le tsy mety ialana dia le mangalatra le mety atao dana miasa ary le anton'le mety manome Andriamanitra zany matoa manomenao asa tsy havelona anao fa afahanao manome ary ny olona nefa rehefa mangataka valim-bavaka dia valim-bavaka asa fa tsy valim-bavaka mba hafahany manome zay mahatsara no miverina ao amin'ny fahamarinany teny ny vérité biblika ireriany no mampety antsika sy mahasoa antsika amen dia jareo amin'izay ny be dia be amin'ny olona no mitady asa fa tsy misaina ao anaty hoe ny anton'le asany mandray ianao fozzy Jesosy sambatra kokoa nefa ny manome noho ny mandray karama avy amin'ny asa-pahamarina zay hijoroanao avy amin'ny talenta zay hainao solution Madagasikara zany tsy asa fa fony sokatra mba ho tia manome sy ho tia mifanome ny olona ao anatin'izany indrindra ny zanaka Andriamanitra amen mba nitaliana kely hoe efa vonona ve dia afaka dia mirositsika raha ohatra ka Alléluia okiarany zareo ane aoka izay nangalatra tsy angalatra tsony ampahafantarin'Andriamanitra fa tsy mahasoa ny mangalatra fa maninona ny tsy mahasoa ny mangalatra avatra to dia mora azo iny ko mora azo iny fa mangalatra trondro ianao androany dia sambo sport no angalarin'ny olona aminao raha pitso rehefa mba ho avy zany fotoana mba rehefa retraitenao hoe anangana poro serana tsambo dia ho angalarin'ny olona iny amin'ny alalan'ny tany ataratasy zay tsy tiako tenenina zany rehefa tsy ho zaka ny vokany dia aza miditra mijabaka fa ny baiboly dia miteny zay afafin'ny olona no jinjaina
aza taitra amin'ny mpangalatra fa rehefa tsy anaran'ny lalàna izy ho anaran'ny résultat eo amin'ny fiainany. Zay no mahatonga antsika ampianarin'Andriamanitra hijery lavitra. Rehefa hanao zavatra dia saintsainy hoe raha zany ho atao an'izany dia ho zakako ve. Zany ne mahatonga Jesosy mampianatra ny lalàna sy ny mpaminana ozy izy dia zao, na inona tianareo ho ataon'ny olona aminareo dia ataovy aminy aloha le izy. Raha mahafaly ianao ohatra ny hoe mba hitsikiny olona any amin'izay alehanao dia mamafaza fiainam-pitsikina amin'izay rehetra andehananao. Faharoa izy rehefa afaka mialatra ianao dia tsy mijanona eo fotsiny satria ny antony raha vao mihainohaino ianao dia ho tonga saina eo hoe tsisy ninina dia hiverina angalatra indray. Misy zavatra tsy maintsy hanolona n'le ny esorina. Misy mihaino ve? Dia zao no tenenin'ny Baiboly izy Paoly apôstôly mba aleo izy kely aina ka hiasa mba mila miasa izy zay tsara amin'ny tanany. Sokafan'Andriamanitra ny fahafahana mba ahafahanao miasa ary hamokatra ny asan'ny tananao, ho tahina ny asan'ny tananao, fa tsy mijanona eo nefa ny programan'Andriamanitra fa ozy izy mba hisy omeny zay tsy manana. Amin'izay fotoan'izay mitransforme an'ilay olona tsy manana ianao tsy hangalatra satria ilay fakam-panahy hangalatra eo amin'ilay tsy fisiny fa ianao mipartisipe manome azy ara-potoana mba hahafahan'ilay olona mba misaina hoe hay tsy voatery hangalatra zany. Alleluia. Maro amin'ny olona no mijanona eo amin'ilay tsy mangalatra. Efa tsara zay. Ny tsy mahampy an'izay dia mila miroso eo amin'ny fampiasanao izay nomen'Andriamanitra anao na ny asa ahafahanao manome voninahitran'Andriamanitra. Misy définition anankiray izay zao hoe izy eo boky nobolana hoe mankalazana n'Andriamanitra amin'ny fanananao. Dia ozy izy Jesosy, zaho ozy izy mankalaza anao raha eo, vitako ny asa nomenao aho. Ny fankalazana zany tsy fitenenana hoe ankalazaiko ianao fa fitainao ny asa. Sy mihaino ve? Raha mankalaza an'Andriamanitra tsika amin'ny talentantsika, dina zany dikan'izay fitao ny asa andrasan'Andriamanitra avy amin'ilay talenta nomeny ianao. Mankalaza anao amin'ny fananako, misy zavatra tokony ho vita zany avy amin'ilay fananana napetrak'Andriamanitra eo aminao zay tsy anao fa azy fa nampindramina anatina fotoana fohy hitarafina sy jerena raha miombona aminy ianao. Tanareo amin'izay ilay izy. Dia rehefa vita nefa ilay asa dia mahita fitia ianao. Faly ilay olona, faly Andriamanitra. Dia iny fifaliana iny mety ho karama, mety ho indemnité, mety ho valopy. Dia ozy izy amin'izay Paoly apôstôly manomeza rehefa mahazo amin'izay. Fa tsy hoe faly fotsiny avy ny asa hoe nitahian'Andriamanitra ka hoe miroborobo, fa manomeza. Atao visa mpanome ianao fa tsy ho isa mpiasa mamokatra fotsiny. Amen. Zay no mahatonga antsika tsy hazakazaka ho amin'ny fahavokarana fotsiny hoe mamokatra vary, mamokatra zao, fa rehefa tonga rehefa mioty ianao dia faly Andriamanitra rehefa tonga eo amin'ny fotoana ianao marisika ny anome. Dao tsika hitsangana hivavaka, efa tonga dao tsika hivavaka nomana ny fotsika satria fotoana sarobidy ny fotoana ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha mba azon'ny olona zany tena mitsotra aminareo marina fa miova ny attitude. Miova ny attitude. Ary zany nisorako an'Andriamanitra fa mahita ny tsiraray avy tonga eto androany. Ianao zay tonga eto io fatary fa hitan'Andriamanitra ny fahatongavanao. Aza tonga ho an'olona, aza tonga ho anay. Satria na zay ary tsy tonga ho anay eto fa tonga eto zay ho an'i Jesosy. Ao fantanao dia mangatamin'Andriamanitra Tompo mitenena amin'ny foko aza vela andalo zao fotoana zao. Tsy tiako andalo ny fotoana toy ny mandeha am-pahazarana fa mangetaeta ny teninao mangetaeta teny fahamarina avy aminao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mankasitraka sy misaotra ary manome voninahitra anao zay na amin'ny sarobidy ny fotoana andro amaraina ampitenenanao mpanomponao anambaranao fahamarinana aminay, itenenanao mahitsy aminay mba tsy hiala mainy zay tonga eto amin'ny fanatrehanao fa hisitraka ary andray ny tombontsoa avy amin'ny fanatrehanao. Ny anara mahery Jesosy Kristy velona masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Teka mafitsika ho an'i Jesosy. Manomboka androany tsika dia hisaorana ny tompo be dehibe. Voalohanteny dia mitodika amin'ny Rahalahy Menderta
tonga soa tompoko ohatran'ny tsy teny anglizy kely fa tsy niomana tonga soa faly indray zay satria fantatray fa apetraka Andriamanitra ao anatin'ny fonao ny firenenay ny asa fanompoana ihany koa mino zay fa raha tsy navelan'Andriamanitra andro mandry anentin'ny firenenao ianao tafandromandry dia fantatray fa tianao Jesosy ary zay mahatonga anao tonga eto ary fantatray zany faly indray zay androany tafiaraka etsika dia Andriamanitra hitahanao manokana mba ho voatay ihany koa ny asa fanompoana ireo olona izay mangetaheta na izay afaka nanatrika na ireo izay hijery direct na ireo izay afaka hiaino rediffusion tsy vahiny ianao atao trano fa tonga soa foana ianao ary mahafaly andray ny annoncenareo zany fa anatina fotoana tsy fohy tsy lava ny tenenako azy anatina fotoana voatendrin'Andriamanitra dia ny rahan Jesosy hiaraka amintsika eto raha Menderta hitondra ny teny fampianarana ireo karazana fanairana zay ampiasan'Andriamanitra azy ao amin'ny Korintiana 9:12 dia manambara fa ny corps du Christ dia misy membre be dia be mihaino tsara tsika mihaino sa tsy mihaino tsika tra tsisy mamaly olala raha ataontsika hoe sofina ohatra pasteur Rodolphe dia amin'ny mahasofina azy no anazavany an'ilay teny important be zay mety ho tanany raha Mendert dia amin'ny mahatanana azy no anazavany an'ilay izy fa te hiteny aminao fa Andriamanitra mampiteny ary ilainao le fomba fijery amin'ny fomba fampiasan'Andriamanitra olona zay hitahinanao sokafy tsara ny fo mivonona ndray manana discernement hatrany atao vonona koa ny baiboly aza vela irava fotsiny fivoriantsika eto fa tonga eto ny mpanompon'Andriamanitra ho fitahina ho aya sy ho anao tainy Jesosy dia tsika tiaka mafy tsara ho an Jesosy ary mandroso tao Salamat Tupku. Fali be, very happy to be here. Faly be indray miaraka aminareo androany. Mi Petrika, mi Sotra Petrika. I'm always happy to be here because it's like my home. Za faly foana rehefa tonga eto satria mihevitra hoe ohatry ny any an-trano rehefa aty. Sometimes in South Africa, when I share my experiences here, my testimony, people say, "No, I will never come here." Dia indraindray rehefa any Afrika Atsimo dia mizara amin'ny fijoroana vavolombelona mizavatra nitranga taty Madagasikara dia hozy izy ilay olona ny sasatsasany hoe za tsy ho any mihitsy. And that's what love does. Dia zany mampatonga ny hoe Doesn't matter the situation or the circumstances, it's easy if you love. raha ohatra hoe tianao le zavatra ataonao dia na inona mitranga na sarotra na mora le situation dia tonga foana ianao. Okay, this morning we're going to talk about God's will. Androany maraintsika dia hiresaka momba ny sitrapon'Andriamanitra. It's a very touching subject Anisan'ny sujet anankiray mahakasika manokana izy io. because a lot of times people ask me, Satria how do you know when it's God's will? Satria ny ankamaroan'ny fotoana ny olona dia manontany aho hoe ahoana kay ny ahafantaranao hoe sitrapon'Andriamanitra le izy. And it's quite interesting, and we're going to read from the book of James, James 4 verses 1 and 2. Dia amakintsika amin'ny bokin'i Jakoba toko 4 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. So we start there. Dia anompika eo tsika. I'm just waiting for the scripture there on the screen. Rasantsika ilay ten'Andriamanitra eto amin'ny écran. Jakoba toko 4 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Okay, now God says,
Izao no lazain'Andriamanitra. No, just verses 1. Ny andininy voalohany aloha. Whence come wars and whence come fightings among you? Come by not hence even your pleasures that war in your members? Avy aiza ny ady ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo. Tsy izao va no iaviny, dia ny filanareo izay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo. So he's talking about there's fighting and war in your hearts because of things you cannot receive. Dia resaka ny ten'Andriamanitra hoe misy ady ao anatin'ny fonao amin'ny zavatra tsy voaray anao. And then he says, you lust, you have not, you kill and covet and cannot obtain, you fight and war, yet because you not ask God. Mily ianareo nefa tsy manana ihany mamono sy mitsiritra ianareo nefa tsy mahazo ihany. Mifanditra sy miady ianareo nefa tsy manana ianareo satria tsy mangataka. So here Jesus is teaching us that you do not ask God. Dia Jesosy mampianatra antsika hoe ianao tsy mangataka amin'Andriamanitra. So firstly, Voalohany, we need to ask. mila mangataka isika. In our prayers, we need to ask. Ao anatin'ny vavaka ao dia mila mangataka ianao. And church, Fiangonana, if you ask, raha ohatra hoe ianao mangataka, you should expect any answer. dia ianao tokony hanantena valiteny. Otherwise, it's not a question. Dia satria raha tsy izay dia tsy fanontaniana ilay apetraka ao. I want to use an example. Tehaka ohatra anankiray There was a woman in our life, she was one of our colleagues, nisy vehivavy anankiray izay namanay teo amin'ny fiainana. and she was smoking a lot. Dia izy mifoka sigara be. And one day she was in my house. Dia indray andro izay izy tao an-tranoko. She had the cigarette in her hand Dia niaraka tamin'ilay sigara teny an-tanany. and the lighter in the other hand. Dia le briquet teo amin'ny tanan'ilany. And she asked me, can I smoke in your house? Dia nanontany anahy izy hoe afaka mifoka sigara tao tranonao ave. I was looking at her Dia nijereko tsara izy. saying, it doesn't matter what I'm going to say now because you already decide. Dia hoy izy taminazy hoe tsisy rarahinao an'izay ho teneniko nge satria ianao efa nanapa-kevitra. If your cigarette is in your pocket and your lighter is in your pocket and you ask, do you mind if I smoke in your house? Dia raha ohatra hoe efa anaty paosinao ny briquet-nao sy ny sigaranao dia ohatrany hoe adaladala ilay fanontaniana mapetraka hoe afaka mifoka sigara tao tranonao ave. Then you expect a yes or a no. Dia ianao zany manantena hoe eny na tsia. But if a cigarette is already in your hand and the lighter is in your other hand and you ask, can I smoke in your house? Dia raha ohatra indray hoe le sigara efa eny an-tananao dia le briquet efa eny amin'ny tananao ilany dia mametraka fanontaniana amin'izay ianao hoe afaka mifoka ave sa tsia. It's not really a question. It's manipulating me. Yes, I expect a yes. Dia tsy tety amin'ny fanontaniana le izy fa ohatrany hoe miezaka ianao mifehy anahy satria forseko fotsiny ianao hiteny hoe eny. Now, if we go to James 4 verses 3, Raha ohatra tsika mandeha amin'ny Jakoba 4:7, he says, izao mivoasoratra. you ask and receive not because you ask amiss that you may spend it in pleasures. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho lanianareo amin'ny filanareo. In some other versions, it says you ask with a wrong motive. Amin'ny dikateny hafa le izy dia hoe mangataka ianao amin'ny zavatra manosika diso. And if we go to Proverbs 16 verses 2, Raha ohatra tsika mandeha ao amin'ny ohabolana 2:12 we can just wait for them to get it. And Proverbs 16 verses 2 and Proverbs 21 verses 2 says the same. Ohabolana 2:12 sy ny ohabolana 2:20 dia mitovy ihany ny zavatra lazainy. It says, all the ways of a man are clean in his own eyes, Izao mivoasoratra hoe ataon'ny olona madio avokoa ny lalany rehetra alehany. but Jehovah weighs the spirit. Fa Jehova ihany no mandanja ny fanahy. And if you look at the word spirit, Dia rehefa jerenao le teny hoe fanahy, it says heart, dia miresaka momba ny fo le izy. it says motive, Zavatra manosika anao, it says attitude. ny fomba fisainanao, ny toetsaina. It uses a lot of word that means what you mean actually. Dia mampiasa teny maro izy mba hafantarana hoe inona marina ny tena zavatra manosika anao. So God judges your motive, your motivation. Andriamanitra dia mitsara ny zavatra manosika anao, anao zavatra ray.
The reason you ask. Ny antony mampatonga anao mangataka. So this lady, to come back with a cigarette in the hand, she was asking, but she was, in her heart was expecting a yes. De le vehivavy anankiray nitazona sigara miaraka amin'ny briquet ny tanany a, de nanontany izy fa nefa ao anatin'ny fony a eny ny valiteny tiany ho eny. Now let's go back to James. Iverina ao amin'ny bokin'ny Jakob tsika. And we read James 4 verses 5. De vakitsika ao amin'ny Jakoba toko faefatra ny andininy fahadimy. It's very interesting if we come to how do we establish God's will. De tena mahafinaritra be ny mahafantatra hoe ohatrany ahoana ny ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Now listen to this one. God says, "Oh, you think the scripture speaketh in vain? Do the Spirit which made to dwell in us long unto..." So God wants the Spirit that's in us. Aratanareo va fa miteny foana ny soratra masina, ny fanahy izay nampitoeriny ao anatintsika dia iriny amin'ny fahasari-piaro. Why is it like that? Fa maninona kay nohatra izany le izy? Because our soul is influenced by the world. Satria ny aintsika sy ny fanahintsika dia fehezin'izao tontolo izao indraindray. But when Jesus comes in our heart, Fa rehefa tonga ao anatin'ny fontsika Jesosy, our spirit is connected with His Spirit. dia ny fanahintsika dia mifandray amin'ny fanahiny. So the same Spirit that was in Jesus is in us. Dia le fanahy izay tao anatin'i Jesosy ihany no ao anatintsika. Now if we ask, Raha ohatra tsika mangataka, do we ask out of the soul or out of the spirit, out of a heart? dia tsika ve mangataka amin'ny alalan'ny hoe ny ainao sa amin'ny alalan'ny fanahinao no angatahantsika na amin'ny alala ao anatin'ny fonao? What we see is influencing us. Zavatra hitantsika dia nandray mahakasika atsika. What we hear is influencing us. Zavatra hentsika dia nandray mahakasika atsika. The world, family, friends is influencing us. Ny zao tontolo zao ny ankonana, ny namana dia manana fiantraikany eo amin'ny fiainantsika. But the heart, Fa ny fo, God gave us a new heart, Andriamanitra nanome antsika fo vaovao, which is clean, izay madio, which is pure, izay tena tsisy pentina, without blemish, without spot. tsisy pentipentina, tsisy tasina ny kely akory aza. So if we ask, Raha ohatra tsika mangataka, do we ask from here mangataka ve tsika ao anatin'ny fo or do we ask from here? sa avy ao amin'ny saina? Because if you ask from here, Satria raha mangataka amin'ny saina fotsiny tsika, it will influence us a lot. dia misy fiantraikany be eo amintsika izany. And sometimes we ask questions, Dia nandray tsika mametraka fanontaniana. and I want to use the example of my wife's brother. Dia tiako alaina ohatra ny anadahany vadiko. Right now, he's going through a lot of pain as well as we speak. Dia amin'izao fotoan'izao izy dia mandalo zavatra marary amintsika miteny izao. Because they took a cancer this big out of his stomach. Satria nalana tao anatin'ny vavoniny tao cancer ngeza be ohatr' izany. So understand, Dia mila azonao tsara. his wife was troubled by this. I understand that. Dia le vadiny ohatrany hoe niasa saina be tamin'izany mahazo an'izany azoko tsara izany. But then she asked the family to pray. Fa avy eo izy nangataka, le vadiny nangataka ny ankonana rehetra hivavaka. And he had to undergo some surgery. Dia izy le zodany nila nandalo opération. Option 1 was a small cut. Dia ny option voalohany hoe tatahana kely fotsiny. They go inside and they take out the cancer. Dia ampidirina any ny tanany zareo dia esorina le cancer. Option 2 was a big cut. Dia ny option faharoa dia hoe tatahana ngeza be. They take out all the intestines Dia hoe esorina daholo ny intestin manontolo. and they cut out the cancer. Dia tapahanao mihitsy le cancer. Put back the intestines Dia avy eo averinao le intestin. and finish the operation. Dia fitaina le opération avy eo alefa ny manjaitra sotra izany. So I would also like the small cut. Dia raha izany mieritreritra dia le hoe alao le didina kely fotsiny. It feels easier, it feels more, the pain is going to be less. Dia ohatrany hoe mora kokoa, mety tsy dia hanentaina be loatra le izy. But my question sometimes is, why do we go to a doctor? Dia fanontaniako nandray dia hoe fa maninona tsika mandeha any amin'ny dokotera?
but we know better. fa nefa tsika mahafantatra mahay kokoa tsika. No, if you do not have an answer, Raha ohatra ianao tsy manana valiteny, and you don't get an answer from God, dia ianao nefa tsy mahazo valiteny avy amin'Andriamanitra, it says, seek some good advice from Christian people. dia ny ten'Andriamanitra miteny hoe mandana mangataka torohevitra any amin'ny kristianina namanao. Now we are there. Me, my mother-in-law, my wife, the operation is starting now. We are there. We are praying. Dia teo ny vadiko ny rafozako sy ny olona rehetra teo daholo niaraka mivavaka dia efa nanomboka ny opération. Now we start to look at our watches. Dia nanomboka nijery lery zay. It's 2 hours now. Adiny roa zay ny lasa. No news. Tsy mbola nisy vaovao ihany. Now it's 3 hours. Adiny telo. No news. Tsisy vaovao. I took out my phone. I start to play some gospel music. Dia nalaiko ny telefona dia nanomboka nandefa hira ara-pilazantsara. But unfortunately, and I can understand it, Dia zavatra mampalahelo fa azo kany nefa le izy. the wife was getting very nervous. Dia le vadiny ohatrany nerveuse be. She couldn't even hold the phone. She was getting very nervous now. Taintaina be izy dia na ny telefona raha teny an-tanany tsy voatazony fa nangovotra izy. In her mind, she now see it's the big cut. Dia tao anatin'ny lohany izy dia nahita hoe tena le nididina lava be zany. And I was comforting her, Dia za nampahery azy. saying, but we did ask God to be with us. Dia niteny taminy hoe isika nge nangataka tamin'Andriamanitra hiaraka amintsika e. He knows the best. Izy mahafantatra ny tsara indrindra. His plans for us is expected end, a good end. Dia ny planin'Andriamanitra ho antsika dia fifarana tsara foana. But the in-between Fa eo anelanelan'izay is nervous for us. dia mampitaintaina antsika rehetra It's le izy. anxious because we cannot wait. Lasa miasa saintsika satria tsy manana faharetana. Sometimes we need an answer and we're getting anxious and we're getting frustrated. Dia nandray tsika mila valiteny dia lasa ohatrany hoe sorenitsika na miasa saina be satria tsy mahandry. We become impatient. Dia lasa tsy manana faharetana isika. And on the 3.5 hours, Dia nandritry ny adiny telo sasany his wife says, dia izao nolazain'ny vadiny but we did pray. hoe efa mivavaka nge tsika e. Why is this happening? Hoe fa maninona ka izao no mitranga. And I was standing there Dia nijoro teo and I was saying, dia izao nolazaiko taminy but God is in control. za hoe Andriamanitra nge no mifehan'le toe-java-misy e. And she said, but why is this happening? Dia izy hoe fa maninona ka izao no mitranga. And it doesn't matter what we said. She was troubled. She was troubled now. Dia tsy ohatrany hoe ninona zavatra nyteneninay teo dia efa ny azy ny fihasandohany na nibahana tao anatin'ny sainy. She became angry and bitter and many things happened in her heart. Dia nanomboka tezitra izy dia nanomboka ny nangidy dia be dia be ny zavatra ratsy nitranga tao am-pony. What I'm trying to say by this example, Zavatra tiako tenenina ao anatin'izay ohatra izay dia izao. we as humans do not do it the same way Jesus did. Isika maha-olombelona antsika dia tsy mitovy amin'ny fomba nanaovan'i Jesosy zavatra ny zavatra ataontsika indraindray. When he went to Gethsemane, Rehefa nakany Getsemane izy, same situation. nitovy ihany ny zavatra nitranga. He was troubled. Niasa saina nge izy e. He was anxious. Nampiasa saina be anazy ny zavatra hitranga aminy. He was afraid. Natahotra izy. I think if he had a telephone, his telephone would also go like this. Raha nana telefona izy dia nangovotra teny an-tanany ny telefoniny. But the difference, Fa ny zavatra mahasamy hafa anazy dia izao. he was asking a question. Nametraka fanontaniana izy. He wasn't questioning God. Tsy hoe akory hoe nanontanontany foana an'Andriamanitra izy. This lady was questioning God. But why does this and this and this happen? Because we prayed. Dia le vehivavy ohatrany hoe nametraka fanontaniana daladala amin'Andriamanitra hoe fa maninona zao no mitranga nefa izay rehefa mba mivavaka. You understand the difference between questioning and asking a question? Fantatrao amin'izay hoe inona ny fahasamihafany hoe mametraka fanontaniana daladala sy mametraka fanontaniana tena izy. Same situation. Tovy ihany ny zavatra mitranga. Pain, desperate situation, expecting a result. Marary ohatrany hoe situation tsy misy vahaolana tsony lefa fantatro sahady ny fifaran'le zavatra. So now if you question God, why I was praying for another example, somebody was praying for their child but the child still died.
Ohatrany hoe misy situation anankiray hafa zao hoe nisy olona nivavaka ho ana zaza dia mbola maty ihany le zaza. Now that person doesn't even believe in God anymore. Dia zao zany olona zany tsy mino an'Andriamanitra tsony. Because they were praying and expecting a result. Satria mivavaka izy dia nanantena vokatra. That's not asking a question. Zany akory tsy eo ametraka fanontaniana. That's expecting what I want, my will. Dia zany dia ohatrany hoe manantena fotsiny ianao hoe ny zavatra ilaiko ny sitrapoko. But Jesus humbled himself Fa Jesosy nanetry tena. and say, please let this cup pass. Please let it pass. I don't want this cup. Dia Jesosy niteny hoe avelao ty kapoaka ty hiala amiko. But he says, but Fa hozy izy hoe fa not my will be done, your will be done. fa tsy ny sitrapoko aneny atao fa ny sitraponao. That was Jesus' prayer in the desperate time in his life. Zany mivavaka nataon'i Jesosy tao anatina situation anankiray tena ohatrany hoe tsisy fanantenana tsony teo amin'ny fiainany. He was more desperate than any one of us has ever been. Dia Jesosy tena ohatrany hoe désespéré loatra, mety hoe mihoatra lavitra noho ny zavatra nandalovanao teo amin'ny fiainanao. Because he saw the cup he has to drink. Satria hitany teo anoloany le kopy ny ilany sotrony. But when he said, Fa not my will, but your will be done, Fa rehefa niteny izy hoe tsy ny sitrapoko fa ny sitraponao, peace came over him. dia tonga teo aminazy ny fiadanana. And he started to relax. Dia nanomboka ny relax izy. And he said, God, doesn't matter what the outcome is. I trust you. Dia mety niteny izy hoe tsy maninona Andriamanitra izay vokany fa zaho matoky anao. So if we can pray Dia raha ohatra tsika mivavaka and say, God, I want this. You know it. dia mangataka amin'Andriamanitra ianao hoe tena amin'Andriamanitra ianao hoe Andriamanitra mila an'ity fatatrao zany. And please give it to me, Dia izy ianao hoe mba omeo anahy le izy, but not my will. Your will be done. fa tsy ny sitrapoko fa ny sitraponao. Our life will be much easier. Dia ho moramora kokoa ny fiainantsika amin'izay fotoan'izay. The outcomes will even be easier to receive. Dia le vokatra avy eo sy ny valim-bavaka avy eo mora kokoa ny mandray azy. So church, if you ask a question, Ry fiangonana raha ohatra hoe mametraka fanontaniana ianao, you must be open for any answer. dia mila miomana ianao amin'ny valiteny na inona na inona. Then your mouth must be closed Dia amin'izay fotoan'izay rehefa maheno valina ianao dia mila mangina ny vavanao. and your ears must be open. Dia ny sofinao mila misokatra amin'izay fotoan'izay. Let's go to James 1, Jakoba toko voalohany verses 19 to 21. dia ny 9:7 ka hatramin'ny 9:20. Jakoba toko voalohany 9:7 ka hatramin'ny 9:20. James 1, verses 19 to 21. Jakoba toko voalohany 9:7 ka hatramin'ny 9:20. You know this, my beloved brethren, but let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Fantatrareo izany raha malalako, kanefa aoka ny olona rehetra aladiaino ho malay miteny, ho malay koa tezitra. Verses 20, for the wrath of man worketh no righteous of God. Fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay marina eo mason'Andriamanitra. Verses 21, 9:20. wherefore putting away all filthiness and overflowing of wickedness, receive the meekness, the implanted word, which is able to save your souls. Ko ariwa ny falotona sy ny lolopo rehetra, ary akeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena, izay mahavonjy ny fanahinareo. So church, if we approach God, Fiangonana, raha ohatra tsika manantona an'Andriamanitra, we don't approach him with already in our minds know what we want. dia tsy hoe manantona an'Andriamanitra ianao miaraka amin'ny efa ao anatin'ny sainao hoe efa fantatro sady ny zavatra ilainao amin'Andriamanitra. So why do we even ask him then? Inona zany no tokony angatahanao aminazy raha ohatra efa fantatro sady ny valiny? We're actually only using him, Amin'izay fotoan'izay ianao ohatrany hoe mampiasa an'Andriamanitra ny ataonao, manipulating him. manomboka ohatrany hoe manipulenao Andriamanitra. And you are the God of blessings now, you come and bless my decision. Enao ny Andriamanitra ny fitahiana, tahinao zany ny fanapa-kevitra zao. You go with the wrong motive. Tonga ianao miaraka amin'ny zavatra manosika The wrong anao diso, attitude.
Ny fomba fisainanao manatona an'Andriamanitra amin'izay fotoana izay diso. Because you only want what you want. Satria ianao mitady any zavatra ilainao fotsiny. Let's go back to James 4. Verantsika eo amin'ny Jakoba 4:4. And we continue reading. Dia toizantsika ihany ny vaky teny. James 4, I think we are at verses 6 now. Ja. Ny andininy fahaenina. Now, interesting words is coming now. Teny mahafinaritra zao ovakitsika. He says, but he giveth more grace, wherefore the scripture said, God resisteth the proud, but he giveth grace to the humble. Nefa koa manome fahasoavana bebe kokoa izy ko hoy izy Andriamanitra manohatra mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'izay manetry tena. Now suddenly in the asking, another word is coming here. The word is humble. Eo amin'ilay fangatanao dia misy teny anankiray tonga miaraka amin'izay hoe fanetretena. Actually, I want to go back one verse, brother, to verses 5. Iverina kely tsika eo amin'ny andininy 5. There's another word I want to just put some emphasis on. Misy teny anankiray tiako tsindrina bebe kokoa. Why doesn't this, I think this scripture, go to verses 7 because this specific scripture doesn't use the one word I'm waiting for. No, there's a word that is coming. It is called adulterous people. You adulterous people. Is it in verses 4? Verses 4. Sorry, brother, go to verse 4. Andininy 4. Verses 4. Yes, there it comes. Yeah, you adulteresses. Now, if we focus on the word adultery, what is adultery? Raha ohatra ifantohatsika ny teny hoe fitsangajangana. Inona kay natsoina hoe fitsangajangana na hoe mpitsangajanga? With adultery, we always think in a sexual way. I'm married and now I'm unfaithful to my wife with another woman. Rehefa maheno an'izany teny zany ianao hoe mitsangajanga dia ny zavatra ao an-tsain'ny olona foana dia hoe za manambady dia sa nanana firaisana ranofa niaraka tamin'ny vehivavy hafa ivelan'ny tokantranoko. But in this context, Fa eto amin'ity ten'Andriamanitra ity dia zao ny dikany. Jesus is using us when we ask something as adulterers. Dia ohatrany hoe miresaka Jesosy hoe rehefa manontany zavatra tsika dia manontany zavatra ohatra ny mpitsangajanga. Why? Fa maninona? Because if I'm married with my wife, Satria raha ohatra hoe manambady ny vadiko aho zao, I have intimacy with her, dia manana fifandraisana akaika aminy but I think of another lady. dia zany efa mieritreritra vehivavy hafa. That's also adultery. Dia efa fitsangajangana ny anaran'izay. Because he says, even if you look at a woman in an adulterous way, you've already had adultery with her. Dia ny ten'Andriamanitra milaza hoe raha mijery vehivavy anankiray ianao dia efa misaintsaina ao anatin'ny lohanao sahady dia efa nijangajanga sahady ianao zay. So yeah, it's the same. Dia mitovy amin'izay ihany eto. We're going to God, Hoe manatona an'Andriamanitra tsika. but we're already thinking of another outcome. Dia isika nefa efa mieritreritra sahady hoe zao mivokatra tiantsika ho azo. We don't go to him with a pure heart Tsy tonga eo amin'Andriamanitra tsika miaraka amin'ny fo madio and a pure motive. sy miaraka amin'ny zavatra manosika madio. You understand where God comes from? If we say you ask, you adulterous people, you ask in the wrong way. Dia izay mampatonga an'Andriamanitra hoe miteny hoe nareo mpitsangajanga mangataka amin'ny zavatra diso. Now we can go back to James 4 verses 7. Sorry, brother. Dia mialatsiny rahalahy verintsika ao amin'ny Jakoba 4:7. So here we're talking about the word humble. Dia tsika dia miresaka momba ny teny hoe fanetretena. And church, there's an important thing here. Fiangonana misy zavatra anankiray manandanja eto. He says, be subject therefore unto God, but resist the devil and he will flee. Zao voasoratra hoe koa manetretena eo anatrehan'Andriamanitra ianareo manoherana ny devoly dia handositra anareo izy. So it means if we even pray to God, asking something, the devil is influencing us. Dia izany dia midika hoe rehefa na mivavaka amin'Andriamanitra tsika mangataka amin'ny zavatra dia devoly eo manelingelina atsika. So next time before you ask, go ask the question. Dia amin'ny manaraka ianao rehefa alohan'ny ametrahanao fanontaniana amin'Andriamanitra dia zao Asking God a question. hoe metraka fanontaniana amin'Andriamanitra ianao miaraka amin'ny sigara sy ny briquet fa eny am-bava. Before you asking the question, Alohan'ny ametrahanao an'ilay fanontaniana put away. dia sory aloha ilay izy.
Humble yourself first. Manetre tena aloha voalohany. Resist the devil. Dia manoherany devoly a. Let him flee. Avy alao izy loha andositra. And then you go towards God. Dia avy eo ianao manantona an'Andriamanitra. Saying, God. Teny Amen. Amen. amin'Andriamanitra ianao a. Saying, God, Teny amin'Andriamanitra. I'm sorry. Hoe miala tsiny a. Maybe I was really expecting that my husband will get this short operation. Mety hoe manatena teny amin'Andriamanitra ianao tena miala tsiny fa zany na tena hoe le opération fohy kely ny atrehan'ny vadiko. My way of thinking Ny fomba fisainako. was influenced by people and by the devil and by the way I think. Ny fomba fisainako dia mety hoe voahelingelin'ny olona na ny devoly a na ny fomba fisainako manokana mihitsy. But I want to humble myself. Fa te hanaitra ny tenako a. Resist the devil and he will flee. Dia anohatra ny devoly a dia andositra izy. And then you ask God, Dia avy eo ianao manontany an'Andriamanitra. God, please be with my husband. Dia miteny amin'Andriamanitra ianao, Andriamanitra ô, Please be with mantrona me. ny vadiko, miaraha amiko. Please be with me in this situation. Miaraha amiko amin'ny ty toejava misy ty. Yesterday was the first time in many years I flew from South Africa directly to Antananarivo. Omaly a ny ohatrany hoe voalohany indray tao anatin'ny taona maro a nanao vol direct avy any Afrique du Sud ato dia direct Madagasikara. And I'm just very honest. Dia tena te honnête aminareo a. The other option is to fly to Nairobi. Ny option anankiray hafa dia hoe mandeha any Kenya any Nairobi. It's more than 4 hours. Dia mihoatra ny adiny 4 le izy. Then I'm at the airport for 5 hours. Dia avy eo mijanona any amin'ny aéroport Nairobi a mandritra ny adiny 5. Then if the flight is on time, which is almost never, I flew for another 3 hours back to Antananarivo. Dia raha ohatra hoe ara-potoana ny vol izay indraindray ohatrany hoe manantena an'izany aloha dia tsy isy. Fa avy eo mbola misy adiny 3 sasany indray avy any Nairobi mankaty Madagasikara. And the aeroplane is very big. Dia le aeroplanina ngeza be. And the time in the airport waiting is very long. Dia le fotoana iandrasana any amin'ny aéroport lava be. And yesterday it was like heaven. Dia omaly ohatrany hoe tany an-danitra zany a. 3 hours later, I'm here. Adiny 3 tao aoriana dia tonga teto sahady a. Small aeroplane, Aeroplanina kelikely. not a long wait. Tsy misy fiandrasana ela be. And even normally they open my luggage. Dia fahazaran'ny olona ao amin'ny aéroport ny vata sokafan'ery zareo foana ny bagaziko. This time an officer came and he says, what do you have in your bag? Dia tamin'ity indray mitoraka ty nanantona anahy le officier dia hozy izy hoe inona kay ny anananao anatin'io baibolinao io ao anatin'io valizinao io. I had an example in my pocket. I said, this is in my bag. Dia niaraka tamin'le audio bible reny izy a. Dia hozy izy hoe tia ny zavatra ao anaty poke ao anaty valiziko ao. He even said, you don't have to stand in the queue. Go directly. Dia hozy izy hoe tsy mila mijoro ao amin'ny filaharana eo ianao fandany ianao to dia mihodina tsy mandalo scanner ny entanao. And I was thanking God, Dia tena nisaotra an'Andriamanitra. asking him, please, Lord, if it's possible, let me do this next time as well. Dia hozy izy tamin'Andriamanitra raha mba possible dia alao mba ohatra izao ihany ny amin'ny manaraka. It's logic. It's human. Logika be zany a satria izay maolona. We all want nice houses and nice cars and nice children and nice family and nice church. Everything must be nice for us when we like it. Dia tsika dia manantena foana hoe te hazo trano tsara mahafinaritra, tomobila mahafinaritra, ankonana mahafinaritra, fiangonana mahafinaritra amin'ny maha-olombelona dia ohatrany hoe zavatra mahafinaritra foana ny tiantsika hananana. We don't want troubled times. Fa tsy dia te handalo ohatrany hoe tsy te handalo olana zany tsika eo amin'ny fiainana. We do not want flat tires on the way here. Tsy te handalo an'izany hoe aty andalana makaty ianao dia vaky ny pneu anao. Broken cars, Hoe simba ny tomobila, sick family. hoe marary ny ankonana, We fall down, we break the leg, and now we come here. hoe menjera dia tapaka ny tongoka a dia tonga aty ihany a. We don't want that. Tsy te hanana an'izany tsika. But, Fa church, if it happens, raha rehefa ry fiangonana raha ohatra hoe mitranga le izy, will you lose your peace and your contentness? hoe very ve ny fiadananao a sy ny fahononam-po izay anananao. We're not supposed to be like that. Tsy tokony ohatran'izany nefa ianao. Our heart must be clean. Ny fotsika tokony toetra adio foana. And let's go to Matthew 6 verses 8, brother. Matthew 6 verses 8. Matio a toko fahenina ny andininy fahavalo. Sometimes we even want to influence people and God through our nice words. Dia ndraindray tsika
ohatrany hoe te hidoka ohatrany hoe te hidokadokan'Andriamanitra sy ny olona zany amin'ny alalan'ny teny mahafinaritra. And it's something I'm going through right now in my life. Dia zavatra andalovako eo amin'ny fiainako zany amin'izao fotoana izao. It was me and my wife's 50th wedding anniversary. Nankalaza ny fahatelopolo taona ny vadiny ry zareo. And we went away for a couple of days. Dia lasa nandeha ohatrany hoe nanao vakansa kely nandritra ny andro vitsivitsy. And somebody invited us in that time to say, no, come and sleep with us. We will bless you and give you food and many things. Dia nisy olona niteny taminay hoe avy aty aminay fa tahinay nareo menay sakafo matory aty aminay fa anaovanay zavatra mahafinaritra be dia be nareo. Now I already paid for this hotel. Dia za zao efa nandoha vola ho ana hotely. And when you cancel it, you only get 50% back. Dia raha ohatra hoe annulenao le réservation dia averinay ry zareo 50% ihany. And I was thinking of using nice words and nice way of writing so it can influence the people to give me all my money. Dia za zao mieritreritra hoe raha ohatra zao manoratra zavatra mahafinaritra so ohatr' izany dia mety ho averin'ilay olona le vola kiray manontolo. But God says, no, mind it. Fa Andriamanitra ny teny hoe tsiry mainderta. Just write normal Izy hoe mandehana amin'ny tokony ho izy. and expect a yes or a no. Dia mila manantena fotsiny ianao hoe eny na tsia. And you know what happened, church? Dia mahafantatra ny zavatra nitsangatra fiangonana. They gave me 100% of my money back without even one word of manipulation. Dia tsy nisy ohatrany hoe naverinay ry zareo 100% ny volako tsy nisy ohatrany hoe teny manipule akory na dia iray aza. And when I was at the airport yesterday morning, Tamin'izaho tany amin'ny aéroport aho omaly maraina. my bag was overweight. Dia ny valiziko anankiray nioatra ny lanja tokony ho izy. And I felt in my heart, but it's Bibles and it's some biltong and druivos and chocolate for the people here. Dia zany eritreritra hoe baiboly ngeny ao anatin'io dia chocolat dia biltong dia druivors ho an'ny olona aty e. And again I wanted to use nice words to manipulate. Dia saika ohatrany hoe saika nalai-panahy ampiasa teny mahafinaritra mba himanipulena. But again God says no. Dia Andriamanitra ny teny tamika No manipulation. tsy mila manipule ianao. Just wait. Mindrasa fotsiny. I was standing there Ny andro teo dia nitsangana. and the lady says, it's okay, just go. Dia hozy izy le vehivavy hoe tsy maninona fa ndany ianao mandeha. And again, God came through without me using words and trying to manipulate and trying to get a good result. Dia Andriamanitra niasa fa tsy hoe zany niezaka ohatrany hoe nampiasa teny mahafinaritra mba andemena an'ilay sain'ilay olona. Brother, put verses 7 first. Mateo toko fahenina ny andinin'ny fahafito aloha. Now Matthew 6 verses 7. Mateo toko fahenina ny andinin'ny fahafito. He says, and in praying, use not vain repetitions, as the Gentiles do. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa. For they think they shall be heard for their much speaking. Fa ataony ny amaron'ny teniny no enona azy. Verses 8. Ny andinin'ny fahavalo. He says, be not therefore like unto them, for your Father knoweth what the things you have need before you even ask. Koa aza manaka azy ianareo fa fantatry ny ray ianareo izay tokony ho anareo raha mbola tsy mangataka aminy azy ianareo. So church, one of the best things then, Ry fiangonana zavatra tena mahafinaritra dia izao. if God already know what you think, Raha ohatra fantatra Andriamanitra sady ny zavatra eritreretinao, He already know what you need. fantatra Andriamanitra ny zavatra ilainao. One of the best things, the best way, the best approach you can have Dia ny fomba tsara indrindra natonanao an'Andriamanitra dia izao. is to just go to God. Dia lasa fotsiny ianao mananton'Andriamanitra, Humble yourself manetry tena. and say, God, I don't want to use words or manipulation tricks or anything that's vain. Dia tena amin'Andriamanitra ianao hoe za tsy te hampiasa teny na ohatrany hoe zavatra fandemetsaina olona na zavatra teny foana be dia be. Because when you do this, Fa rehefa manetry ny tenanao ianao mandohalika amin'Andriamanitra the devil runs. dia lasa mitsoaka ny devoly. They don't like humbleness. Satria ny devoly tsy tia fanetretena. They don't like submissiveness. Tsy tia ny devoly ianao rehefa manetry ny tenanao. Because this is depending on God. Satria miankina amin'Andriamanitra amin'izay The ilay izy way- avy eo. The way you approach God is very important. Ny fomba fanatonanao an'Andriamanitra
Andriamanitra dia tena manandanja be. The way you ask God a question is very important. Ny fomba fametrahanao fanontaniana amin'Andriamanitra dia tena manandanja. And therefore, the last one in James 4, brother, sorry for going up and down. James 4 verses 8. Mialatsiny mandeha ambony sy ambany eo fa Jakoba toko faefatra ny andininy favalo. James 4 verses 8. Jakoba toko faefatra ny andininy favalo. Now this is very important. Tena manandanja be ty. Draw near to God and he will draw near to you. Manatona n'Andriamanitra dia hanantona anareo izy. Cleanse your hands, you sinners, Diovy ny tananareo ry mpanota. and purify your hearts, Ary diovy ny fonareo. you double-minded. Ianareo ary pirorosaina. This is very important to understand. What is double-mindedness? Mila azonao tsara hoe inona zany hoe manana saina anankiroa zany. Your mind must be made up. Ny sainao zany dia tokony hoe apetraka ao tsara. Are you serving God Hoe manompo an'Andriamanitra ve ianao? or are you serving the world? Sa manompo an'izao tontolo izao. Because you cannot do both. Satria tsy afaka manao an'izy roa ianao. You cannot serve God and mammon. Dia tsy afaka manompo an'Andriamanitra ianao na i mamona. Many people serve God for what he can give to them. Dia satria ny olona manompo an'Andriamanitra amin'ny zavatra afaka omen'Andriamanitra azy. Bless me. Hoe tahio a, Bless my ministry. tahio ny Bless my fanontona, finances. tahio ny fidiram-bola, Bless my children. tahio ny zanako. There's nothing wrong to ask that. Tsy hoe akory hoe ratsy ny manontany an'izany. But expecting that is the problem. Fa mendrandra an'izany a no problème. So if I ask you, brother, Raha ohatra izao manontany anao a rahalahy, can you give me $300? hoe afaka manome ana $300 ve ianao? Give me $300. Me $300 zao. You don't have. Tsy manana. What's your problem? Inona ny problème anao? Oh, so you don't want to give me $300? Ianao zany tsy te hanome ana $300? Oh, he doesn't want to. Tsy Okay, manino. can you give me $300? Ianao ve afaka manome $300 na? Who's got $300 here? Because I need $300 right now. Iza manana $300 satria mila $300 zao. You see my attitude? Hitanao tsara ny fomba fisainako. We go to God saying, give me this, please. Manatana n'Andriamanitra tsika dia mitovy amin'izany ihany ataontsika hoe omeo an'izao a. He doesn't give it to you. Dia rehefa tsy omeny anao le Then izy. you go to somebody else, give me this, please. Dia lasa manantona olon-kafa indray ianao dia hoe mba omeo an'izao a. Then we go to other people, say, please give it to me. Dia lasa indray tsika makany amin'ny olon-kafa dia hoe omeo an'izao a. That's double-mindedness. Zany a le hoe saina miroroa na hoe manana fisainana anankiroa. Make up your mind, you want to serve God or you want to serve yourself. Dia mila manapa-kevitra ianao hoe ianao ve te hanompo an'Andriamanitra sa te hanompo ny tenanao. Because if I ask him, Fa raha ohatra izao manontany anazy brother, do you have $300 with you? hoe rahalahy manana $300 nga ianao any aminao any. You see, it's a different question. Hitanao? Hafa ny fomba He natahako can an'ilay say yes, fanontaniana. or he can say no, he doesn't have with him. Afaka miteny izy hoe enina tsy, hoe tsy manana izy miaraka amin'ny any. But if I use a position I have to manipulate to get something I want, that's adultery. Dia raha ohatra zao hoe mampiasa ny fahefanananako a, dia lasa miteny hoe omeo ana le zavatra manipuleko olona andemena saina olona, dia izay ny antsoina hoe fitsangajangana. That's double-mindedness, you understand? Izay a le hoe saina miroroa, azonao tsara ve zany? So it's better to just draw near to God Ny tsaratsara kokoa dia ianao manantona an'Andriamanitra, and just be with him. dia miaraka aminy ianao, Asking him, please, Lord. dia mangataka aminy mangataka Andriamanitra. And I want to use another example. How much time would we still have? Mbola manana adiny firy zafady? Is it okay? Afaka manohy kely. There was a family. Misy ankohona anankiray zay. They were standing around the old woman, the mother. Dia nanodidina an'le ohatrany hoe ramatoabe anankiray ry zareo. And they called my wife, Miranda. Dia nantsona ry zareo ny vadiny Miranda. You won't even make it in time to the hospital, so please, we want you to pray over our mother. Dia hozy izy ry zareo hoe mety tsy ho tonga any amin'ny hopitaly akory ary ianao dia ho fatiny reninay fa tianay ianao mba ho tonga aty an-trano hivavaka ho anazy. And I was with my wife. Dia niaraka tamin'ny vadiny izy tamin'izay. She put it on speaker. Dia nataony haut-parleur le téléphone. So I could hear they are very desperate. They don't want the mother to die. Dia ohatrany hoe tena
Ohatra désespérer zareo satria tsy tia nofatiny reniny. I wasn't there in my mind. Za ohatra ny tsy tao tsara tao anatin'ny saiko. I was listening to what God is saying. Fa nieno a ny zavatra nitenenin'Andriamanitra. And also my wife was listening to what God is saying. Dia ny vady koa nieno a ny zavatra nitenenin'Andriamanitra. And I was just telling her, just wait for a while. Teo izy taminazy hoe miandrasa kely vetivety. Wait upon the Lord. Miandrasa an'Andriamanitra. Don't speak now. Aza miteny aloha zao. Open your ears. Eno tsara. Sokafo ny sofinao a. Open your heart. Sokafo ny fonao. And I said to her, this lady is going to die. Dia zao niteneniko anazy ho faty io vehivavy io. But the family must make peace now. Fa le ankonana mila manam-piadanana zao. How do you feel, Miranda? Toy izy tamin'ilay vadiko hoe hoanahoana kay fatsapanao zao ry Miranda. She says she feels the same. Toy izy le vadiko hoe mitovy amin'izay ihany zara tsapako. It was tough to say it to the family on the phone. Mafy be niteny an'izany amin'ilay ankonana ao anatin'ny telefona. But after we prayed for them, Fa tao aorianan'ny vavahanay aminazy. the mother died. Dia maty le ramatoa. But the difference in this story Fa ny fahasamihafana teo amin'ilay tantara dia zao. is the husband that was operated, the cancer to take out. Le vady anankiray a zay nandalo an'ilay opération ana cancer. Right now, it's 2 months later. Amin'izao a efa 2 volana lasa zay. The operation was like 5.5 hours. Le opération nandritra ny adiny 5 sy tapany. But there's still a little bit of anxiousness and not peace. Dia mbola misy ohatran'ny hoe fiasan-tsaina sy tsy fiadanana ao anatiny. In this family, Tao anatin'ilay ankonana anankiray, the mother died, maty le reniny. but the family was in peace. Fa le ankonana nanam-piadanana. Because they were asking God, Satria izy nangataka tamin'Andriamanitra. and they said, okay, but let's phone somebody that's really connected with God. Let's phone. Afaka ohatran'ny hoe resaka teny ry zareo hoe andaontsika hiantso olona izay tena manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. And when we gave an answer, Dia rehefa nanome valiteny zay, it was confirmation in their hearts. dia ohatran'ny hoe confirmation tao am-pony ry zareo ihany le izy. And they made peace. Dia nanam-piadanana zareo. It's not a problem to somebody to sometimes counsel when you are in doubt. Dia tsy mampaninona na ohatran'ny hoe manantona olona rehefa ohatra hoe misalasala ianao amina zavatra anankiray dia manantona olona ianao mba hangalanao conseil. But when you ask God, Rehefa manontany an'Andriamanitra ianao and you ask confirmation with a brother or a sister, hoe mangataka confirmation ianao amina rahalahy na amina anabavy anankiray, expect any answer. dia mila ianao miandrandra valim-panontaniana rehetra It mihitsy. will help you to make peace. Fa hanampy anao zany mba hanananao fiadanana. And I knew a lady. Her father fell from the stairs. Za nafantatra vehivavy anankiray ny vadiny nianjera avy eny ambony tohatra, And he died dia maty le rangahy in front of her. teo amasony. And I saw that she's not in peace. Dia hitako hoe tsy nanam-piadanana izy. And every time when I see her, I want to pray with her, and she says no. Dia amin'ny fotoana rehetra rehefa mahita anazy dia hoy izy hoe te hivavaka ho anao dia hoy izy foana izy And you know what's the sad thing? mba fantatra hoe inona zavatra mampalahelo. A couple of years later, we buried her Dia taona vitsivitsy tao aorianan'izay izy indray no nalevina because she couldn't accept that her father died. satria She couldn't accept that her father died. satria izy tsy nentina anaiky mihitsy hoe maty ny dadany azafady fa tsy mivadiny le teo. Church, we need to humble ourselves. Fiangonana mila manetry tenitsika. We will not every time receive something from God that we want. Dia indraindray tsika tsy hoe ohatrany hoe handray foana ny zavatra angatahantsika avy amin'Andriamanitra le zavatra tadiavintsika. So I want to finish up with a couple of scriptures, John 14 verses 1 to 2. Dia marina miaraka amina tenin'Andriamanitra vitsivitsy Jaona 5:12 ny andininy voalohany sy ny andininy We're going to see how Jesus approached things. Hitantsika hoe ohatrany ahoana ny fomba nanantonan'i Jesosy toe-javatra anankiray. John 14 verses 1 to let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. See, yeah. Aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho. Verses 2. Andininy faharoa. In my Father's house there are many mansions. If it were not so, I would have told you. For I go to prepare a place for you. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo. So church, Fiangonana, what's happening on earth?
Inona kay ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany? is a small time in our lives. Hoe fotoana foya eo amin'ny fiainantsika. Let's put our faith, our heart onto the fact that Jesus went to prepare a place for us in his Father's house. Dia mila mametraka ny fontsika sy ao anatin'ny tenitsika hoe Jesosy nandeha hanamboatra fitoerana ho antsika any amin'ny fitoerany rainy. Let us not be troubled by situations or circumstances. Aokontsika tsy havelantsika hoe voaelingely ny toe-java-misy sy ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Let's go to verses 7, brother. Ny andininy fahafito rahalahy. John 14, verses 7. Jaona 14 ny andininy fahafito. If you had not known me, you would have known my Father. Also, for henceforth you know him and have seen him. Raha nafantatra ianareo dia nafantatra ny ray koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. So he says, if you see me, you see my Father. If you know me, you know my Father. Jesosy hoe raha hitanao dia efa nahita ny ray ianao. Raha mahita anahy ianao dia efa nahita ny ray koa ianao. Why do I read the scripture this morning? Fa maninona kaya mamaky an'izay ten'Andriamanitra zany amin'ity maraina ity? Because if we know Jesus, we know God. Satria raha mahafantatra an Jesosy sika dia mahafantatra an'Andriamanitra. So the way Jesus reacts is the way God reacts. Dia ny fomba fanaovan'i Jesosy zavatra dia mitovy amin'ny fanaovan'ny ray zavatra ihany. And if we follow the example of Jesus, Dia raha manaraka ny ohatra napetraka Jesosy tsika, this is what God wants. dia fantatritsika hoe izao ny zavatra tadiavin'Andriamanitra. So we follow his example in his pain and agony in Gethsemane. Dia arahantsika ny ohatra nalainy nataony tao Getsemane tamin'izy niasa saina fatratra sy nandalo toe-javatra sarotra. Not our own way of thinking. Tsy ny fomba fisainantsika manokana. Let's go to verses 10. John 14, verses 10. Ny andininy fahafolo amin'ny Jaona 14. We almost finished, church. Fa marantsika ry fiangonana. Believe that not that I am in the Father and the Father in me. The words I say and I speak unto you is not from myself, but the Father abiding in me does his works. Tsy mivay ianareo fa izao amin'ny ray ary ny ray ato amiko. Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izay lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. And this is the same like James 4, verses 8. Draw near to me and I will draw near to you. Dia nitovy amin'ny ten'Andriamanitra amin'ny Jakoba 4:4 ihany zany hoe manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy. If you believe the same way Jesus believed in his Father, Raha ohatra hoe mino fomba ninony Jesosy ny rainy ianao, he says, I only do what the Father tells me to do. hoe manao ny zavatra angatahan'ny ray izay tokony ho ataoko a. So now at the airport, Dia ohatran'ilay tany amin'ny aéroport, I'm asking, please, Father, let me do this all the time. ny tena amin'Andriamanitra hoe mba ataovy ohatr'izao foana amin'ny manaraka e. So when I come back next time, Hoe rehefa miverina amin'ny manaraka, I have to fly with Kenya Airways away again. dia mety mbola handeha amin'ny Air Kenya. I say, thank you, God. Dia misaotra If an'Andriamanitra I foana. fly with Airlink, I say, thank you, Raha God. ohatra hoe mandeha amin'ny Airlink dia misaotra an'Andriamanitra foana. If I have to flew with Ethiopian Airways and I go to any other place, Dar es Salaam, and I have to come and wait for 12 hours, thank you, God. Raha ohatra hoe mila mandeha amin'ny Ethiopian Airways mandeha any ambony be any tonga any Dar es Salaam sy any Addis Ababa dia misaotra an'Andriamanitra foana. Because God always has a plan. Satria Andriamanitra manana planina foana. But we should cut away the double-mindedness, thinking like this and then thinking like that, and because it's just the best for us. Dia mila tapahantsika ilay fomba fisainana anankiroa satria hoe mila an'izao na mila an'izao fa Andriamanitra mahafantatra ny zavatra tsara indrindra ho antsika foana. Let's quickly go to John 5, Andeha tetiveantsika eo amin'ny Jaona 5, verses 19 to 24. ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 14. Almost finished, just hang in there. Efa marantsika fa miandry kely fotsiny. John 5, verses 19 to 24. Jaona 5 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 14. Jesus therefore answered and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son cannot do nothing for himself, but what he sees the Father doing, for what things soever he does, the Son also does. In the same manner. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ny ataon'ny ray, fa na inona ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Again, the example here. Jesus does nothing
if his father don't tell him to do it. Dia eto ny ohatra dia hoe Jesosy tsy manao ninina raha tsy hitany rainy manao an'le izy. Now look at this relationship. For the father, verses 20, for the father loved his son, and he showed him all things that himself to do. And greater works than these will be show him that he may marvel. Dia ny andininy faharoapolo a fa ny ray a tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany ary ny asa lehibe no ireny no nasehony azy a mba ho gaga ianareo. And because God loves you, Satria Andriamanitra tia anao, he wants the best for you. dia ny zavatra tsara indrindra no tiany ho anao. And even if your mother tells you, go and study, Dia raha ohatra miteny zao mamanao hoe andany ianao mandeha mianatra, you don't like it. mety tsy tianao le izy. But she knows what's the best for you. Fa izy mahafantatra hoe izany ny tsara ho anao. So if you have to go to work, but you are not tired and you are not really want to go to work, Dia raha ohatra ianao zao mila mandeha miasa fa ianao mieritreritra hoe reraka ianao a dia tsy te handeha ho any, you humble yourself and you do it. dia lasa ianao manetry tena dia ataonao ihany le izy. Verses 21. Ny andininy faraka amby roapolo. For as the Father raised the dead and giveth him life, even so the Son also giveth life to whom he will. Fa toy ny ray a manangana sy mamelona ny maty a dia tahaka izany koa ny ameloman'ny zanaka izay tiany. Can you see why this morning the subject is God's will? Hitanao hoe fa maninona kay a ny aloha hevitra noentsika androany dia hoe ny sitrapon'Andriamanitra. And the me and I must be taken away Dia le in hoe the prayer. sa sy le momba na mila esorina eo anelanelan'izay zavatra izay. Because God knows you. Satria fantatr'Andriamanitra He ianao. knows what you need. Fantatr'Andriamanitra ny zavatra ilainao. He knows what you want. Fantatr'Andriamanitra ny zavatra tadiavinao. He's waiting for you Satria miandry anao izy. to humble yourself Miandry anao a netry tena. and start being obedient to his word. Dia anomboka akatoa ny teniny. Start to live for him and not for yourself. Dia hiaina ho anazy ianao a fa tsy hiaina ho an'ny tenanao. Verses 22, brother. Ny andininy faharoa amby roapolo rahalahy. For neither doth the Father judge any man, but he hath given all judgment unto the Son. Fa ny ray a aza tsy mitsara olona fa ny fitsarana rehetra dia nomen'ny zanaka. And we thank God for that. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izany. Because if we had to be judged, all of us will go to hell. Fa raha ohatra hoe tsika rehetra mila tsaraina dia tsika rehetra any amin'ny afo be daholo. But now the humbleness and the dependency on Jesus is what saves us, our faith in him. Fa ny fanetretenantsika eo amin'ny Jesosy a sy ny fiankinantsika aminy a no nanafitra antsika hiala amin'izany famaizana izany. Proverbs 3 verses 5 to 6 Ohabolana toko fahatelo a ny andininy fahadimy a sy ny andininy fahaenina. says, do not lean on your own understanding. Dia izao voasoratra hoe aza miankina amin'ny fisainanao manokana. Do not lean on your own understanding. Hoe aza miankina amin'ny fahatakaranao manokana. Trust fully in God. Matikia tanteraka an'Andriamanitra. Knows him in all your ways, Ankatoavy izy a ekeo izy a amin'ny alehanao rehetra. and he will direct your path. Dia izy a hitarika ny lalanao. This is one of the prayers I pray every day. Izany a anisan'ny vavaka hoe vavahako a isan'andro isan'andro. Minded, not your own understanding, God's understanding. Hoe mainderta tsy ny fomba fisainanao manokana fa fomba fahatakaran'Andriamanitra. Not your will minded, but God's will. Tsy ny sitraponao ro mainderta fa ny sitrapon'Andriamanitra. The same spirit that raised Jesus from the dead is in us. Le fanahy izay tao anatin'i Jesosy a dia izay koa ny fanahy ao anatintsika. But it's time that we are led by the spirit and not by the mind. Dia fotoana izao a hoe hitarihantsika atonga antsika ho tarihan'ny fanahy fa tsy ho tarihan'ny fisainantsika manokana. 2 Corinthians 5:7 says, Ny Korintiana faharoa toko fahadimy ny andininy fahafito dia miteny. we live by faith and not by sight. Miaina isika amin'ny alalan'ny finoana fa tsy amin'ny zavatra We hitan'ny live maso. by faith and not by sight. Miaina amin'ny finoana fa tsy amin'ny zavatra hitan'ny maso. So if that operation takes 10 hours, Raha ohatra hoe adiny folo ny ilaina tamin'ilay opération or it takes 2 hours, na hoe adiny roa, we live by faith and not by sight. miaina amin'ny finoantsika fa tsy amin'ny zavatra hita. I want us to say it all together. We live by faith and not by sight in Malagasy. Amin'ny teny gasy aho hoe miaina amin'ny finoana fa tsy miaina amin'ny zavatra hita. Say it again.
and say it to yourself. Dia tenenao amin'ny tenanao ilay izy. Open your spiritual ears Dia skafy ny sofinao ara-panahy. and say, stop wanting things from God and start to live by faith. Dia mila miteny anao amin'ny tenanao hoe ajanony hatreo ny fomba fisainana hoe ianao mila zavatra avy amin'Andriamanitra fa manomboka ianao miaina amin'ny finoana. We know Hebrews 11 verses 1 says, faith is to believe in the things we do not see. Fantatsika tsara ny tenin'Andriamanitra voasoratra amin'ny Hebreo 4:12 ny finoana dia mino ny zavatra tsy hitan'ny maso. And I want to finish off this morning. Ny zavatra tiako amaranana amin'ity marain'ity dia izao. And if you go and look at on the internet, Raha ohatra ianao mandeha izao mijery ao amin'ny internet, and you look at the Merriam-Webster the translation, dia raha ohatra ianao mandeha amin'ny Merriam-Webster ohatran'ny hoe dikateny Merriam, it says a powerful thing. It's not in the Bible, it's in the meaning of faith from Merriam-Webster. tsy ao anatin'ny baiboly akory ity fa ohatran'ny hoe dikateny avy amin'ny Merriam-Webster. Now listen what it says. Ino tsara ny zavatra teneniny. It says it's reliance on the character, Dia ohatry hoe fekinan-doha amina toetra anankiray, ability, fahafahana manao zavatra, strength, hery and truth sy fahamarinana. of someone or something. Ohatran'ny hoe fahamarinana avy amin'olona na amin'ny zavatra anankiray. How powerful is that? Tena manan-kery be zany zavatra izany. It's not a Christian translation. It's what the dictionary says, the meaning of faith. Dia tsy hoe akory hoe dikateny kristianina zany fa ny dictionnaire no milaza an'izany hoe zany ny dikany It's to finoana. rely on the character, ability, and strength of someone. Dia ohatran'ny hoe miaina, ohatran'ny hoe miankina tanteraka amin'ny toetra sy ny amin'ny fahafahana sy ny amin'ny Strength. sy ny tanjaky ny olona anankiray na amin'ny zavatra anankiray. Isn't it powerful for you? Tsy manan-kery aminao ve zany teny zany? Because if you want something, if you cannot open a bottle, you go and ask your husband, open please. Raha ohatra ianao zao vehivavy dia tsy voasokatra ao ilay tavoahangy dia manontany ny vadinao ianao mba sokafy nge ty Because you cannot do it. satria mety tsy vitanao ilay izy. Now you rely on the strength of somebody else. Dia ianao zao miankina amin'ny tanjaky ny olona anankiray hafa. And that's what faith is. Dia izay koa ny finoana. Lord, I come to you. Dia miteny anao hoe tompo manantona anao I need you in this situation. mila anao amin'ity toejavatra anankiray ity. I know you in this situation. Mafantatra anao amin'ity I situation ity. rely in your character and your ability, Lord. Miankina amin'ny toetranao sy ny amin'ny fahafahana izay ataonao tompo amin'ity situation ity. So, to finish off, Ny amaranako dia izao are you dependent on God? hoe ianao ve miankina amin'Andriamanitra Or are you using God? sa hoe mampiasa an'Andriamanitra? Must He be part of your life? Or must you be part of His kingdom? Ianao izy ve no tokony ho anisan'ny ohatran'ny hoe mandray anjara eo amin'ny fiainanao sa ianao no tokony handray anjara ao amin'ny fanjakana? Go home and think about this. Zany ianao mandeha mody dia hitsaintsainy tsara ilay izy. Meditate on what Jesus did in Gethsemane and simulate that and follow that example. Dia saintsaina hoe inona zavatra nataon'i Jesosy tao Getsemane dia izao alaina eo amin'ny fiainanao ilay izy dia ampiaro eo amin'ny fiainanao. Let's pray. Ao tsika hivavaka. Lord, we come to you Tompo manantona anao zahay with a humble heart today, miaraka amin'ny fo feno fanetretena androany, fully reliant on you, tena miankina tanteraka aminao, trusting in your character, matoky amin'ny toetranao your ability, sy ny fahafahana izay vitanao and your strength. sy ny amin'ny herinao. And we bring ourselves in front of you this morning. Dia mitondra ny tenanay zay eo anatrehanao amin'ity marain'ity. We humble ourselves, resist the devil, and he must flee. Dia manetry ny tenanay zay dia manohatra ny devoly dia tsy maintsy mandositra izy. And today we're drawing near, closer to you, Lord. Dia androany zay manantona anao akaikiko koa Tompo. And we know then you will draw closer to us, Dia amin'izay fotoan'izay fantatra hoe ianao anantona anay. so that you don't have to shout, so that we can hear you. Tsy hoe mila mivazavaza ianao vao afaka mandre anao zay, We can hear your voice. fa afaka mandre ny teninao zay, We can hear your will. afaka mandre ny sitraponao zay. The more we draw closer to you. Amin'ny fotoana anakakezanay anao bebe kokoa. We love you. Tianay anao We worship you. dia mikohaka aminao zay, We exalt you. manandratra anao zay Because you are the King of kings and the Lord of lords. satria ianao ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. And we pray that you will
change the city dia mivavaka izay mba hanovanao ty tanàna ity through us, amin'ny alalanay, through our attitudes, amin'ny alalan'ny fomba fisainanay, through our example. amin'ny alalan'ny ohatra izay afaka hoentinay. But first, we need to change inside of us Fa amin'ny voalohany dia mila miova izay ao anatinay so that we can change the things around us. dia mba hahafahanay amin'izay fotoan'izay manova ny zavatra manodidina anay. We thank you for that. Sotranao izay ny amin'izany. In Jesus' name we pray this. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Amen. Me Satra Betsika, me Petrika. Asoteka mafitsara ho an'i Jesosy avy hatransika dia anao fanatitra satria fankasitrahana be an'ny tompo no ataontsika amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny fanomezana. Izay ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo somary avereny tsara azy izy mandritra nyity tontolo andro ity hoe aiza ho aiza marintsika eo anatrehan'Andriamanitra, manery azy ve tsika sa tena miankina aminy, mody manontany azy ve tsika sa tena mametraka azy eo amin'ilay Andriamanitra tompony sitrapo. Amen. Dia modèle napetraky ny tompo dia eo Getsemane, arao akaiky dia ataovy eo amin'ny fiainanao. Amen. Fotoanantsika manaraka amin'ny zoma zao dia mbola rahalahy Menderta no mitondra ny teny. Atao visan'ny olona tonga ianao dia mandraisa zavatra dia ampiaro le izy. Amen. Tain'i Jesosy atsika iray sy tsotrano izay tononona anaran'i Jesosy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny fijoroanao vaovao manomboka andro maraina, hiaina ny sitrapon'Andriamanitra, anaja an'Andriamanitra, aneriteny eo anatrehany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen.